Miaraba tompoko tonga indray ny fotoana ifampitafana amintsika sy andraisana vahiny ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana iresaka amintsika ireo fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara sy ny resaka samihafa izay manodidina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Efa eto ihany koa ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta hitondra izay resadresaka sy tafatafa iarahana eto izay. Miaraba anao tompoko. Miaraba ianao ihany koa Baby Stéphane. Dia miaraba ny vahoaka malagasy maneran-nosy sy any ampitan-dranomasina natratra indray izao andra alahady izao mahafahantsika tafatafa mahakasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto amintsika. Avy hatrany moa dia ny tatitra momba izay fivoarany ny valanaretina izay no ndeha ho resantsika Andriamatoa Prime Ministra Rasitrakao. Ny zavatra misy tao anatin'ny tapabolana moa dia iarahantsika mahita fa miena ny tranga vaovao eto amintsika. Niena eo amin'ny 20 isanjato eo tao anatin'ny tapabolana farany izao raha oharina tamin'ny tapabolana lasa zay. Ary hitantsika ihany koa fa ohatran'izany koa ny forme grave zay moa ahafahantsika mitaratra ihany koa ny fivoaran'ny valanaretina amintsika dia niena eo amin'ny 13 isanjato ihany koa. Ny tranga misy moa eto amin'ny firenentsika hitantsika ihany koa ny olona lavo noho izao valanaretina zao raha 20 izy tamin'ny tapabolana lasa zay tamin'ny farany zao dia 20 ny olona lavo noho izao coronavirus zao. Ary zany moa mahatonga antsika hatrany hatrany mampionina ny fianakavian'izy rehetra zay nandao havana ary isika manontolo malagasy manontolo dia mivavaka hatrany hatrany ho an'ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana mba fasitranana ihany koa. Ny zavatra faharoa tiako resana Baby Stéphane dia mahakasika ny district zay mbola hitantsika ihany koa fa tao anatin'ny iray volana lasa zay mbola mitana ololarana hatrany ny Antananarivo renivohitra. Ny Avaradrano sy ny Atsimondrano ihany koa mbola ao anatin'ny district anakenina zay hitantsika fa mbola ahitana tranga vaovao hatrany hatrany. Ny Fianarantsoa sy Antsirabe voalohany moa dia ao anatin'izany ihany koa. Tsy miova mihitsy ireo fivoaran'ny valanaretina amin'ireo distrika ireo efa misy ny aditsy andraikitra zay raisin'ny ministera misanina fahasalamam-bahoaka kanefa mbola atantsika tranga vaovao hatrany hatrany. Ary zay no mahatonga antsika tsy maintsy mimailo hatrany amin'ny fivoaran'izay valanaretina izay. Amin'ny antotanisa ankapobeny moa dia hitantsika fa ny tranga voatily nanomboka tamin'ny volana mars 20 ka hatramin'ny volana jolay 20 zao dia 42 669, ny olona sitrana dia 42 258 ary ny olona lavo dia 943. Zany no ilazana fa mbola miaina ao anatin'ny ty valanaretina ty ny firenentsika na dia eo aza fa ny fahitana fa miena ny tranga vaovao sy ny isan'ny olona lavo noho izao valanaretina zao. Raha ny resadresaka ny fanaovantsika teto tamin'ny fotoana farany Andriamatoa Prime Ministra dia nambaranao fa hanafatra vaksinitsika amin'ny andiany faharoa. Ny fanontaniana dia hoe fa tonga ve ny vaksiny andiany manaraka Andriamatoa Prime Ministra sa mbola ao andrasana? Iny tokoa raha 12 andro lasa zay dia ny fampiresaka mahakasika ny vaksiny isika. Ny zavatra misy dia fantatsika fa eo amin'ny 197 000 eo ny malagasy natao vaksiny tamin'ny andiny voalohany na ny première dose tao anatin'ny iray volana lasa zay. Ny zavatra misy dia nanafitra zany atsika ny deuxième dose. Efa nambarako ihany koa fa ny deuxième dose dia ho tonga eto amintsika amin'ny voalohany ny volana aogositra ho avy zao. Ary manamafy eto ny tenako fa ho tonga amin'ny voalohany ny volana aogositra ny AstraZeneca zay ho deuxième dose ho an'ny olona zay natao vaksiny tamin'ny première dose tamin'ny iny lasa iny zany. Ny faharoa dia efa nambarako teto ihany koa fa
nanavitra ihany koa tsika ny vaccine Janssen na ny Johnson moa filazantsika satria zany laboratoire mamokatra an'izany vaccine zany ho tonga amin'izao herinandro mitsidika zao ny vaccine mahatratra any amin'ny 302 400 doses ho aparitika atsika manerana Madagasikara io vaccine Janssen io ka ny olona hisitrika an'izany dia ohatra ny teo aloha ihany ary ho amafisy ny ministera misana ny fahasalamam-bahoaka zany amin'ny herinandro ity satria raha tsy misy ny sampona tonga eto amin'ny firenentsika zany amin'ny talata ho avy zao ny vaccine Janssen zay no azo ambara mahakasika ny vaccine mitsomana tena ny tenako fa reo tetiandro rehetrarehetra reo dia tena voaja ary ny fitram-panjakana dia miasa amin'izay fahafahantsika atongavany reo vaccine reo eto amin'ny firenentsika. Nahazo famatsim-bola goavantsika Andriamatoa Prime Ministre zay natao soniny 1 Jolay lasa teo misy apahany amin'io vola io zay mitetina 100 tapitrisa dolara zay natokana ho an'ny fahasalamana indrindra ihany koa ny fampidirana vaccine eto Madagasikara. Midika ve zany fa hitombo ny fanafarana vaccine ho antsika eto Madagasikara? Isika eto Madagasikara dia manana drafitra national anankiray nany hoe plan national de déploiement de la vaccination. Io plan national de déploiement de vaccination io dia narafitra mba ahafahantsika mandrindra ny fatongavana ny vaccine eto amintsika. Zay no nidirantsika tao anatin'ny fankalazana ambenimbeny zany ny alliance Covax sy ny alliance Avat iarahantsika amin'ny Union africaine zay. Ao anatin'izany drafitra zany dia mametraka ny hoe amin'ny taona ity tokony eo amin'ny 840 millions ny malagasy vita vaccine. Amin'ny taona roapolo sy arivo tokony eo amin'ny 4 millions efa teneniko teto mahakasika an'izay. Amin'ny taona 2023 eo amin'ny ny ambiny tokony eo amin'ny 10 millions eo ny olona vita vaccine. Zay drafitra national zay dia fampizarana tamin'izareo mpiaro-nominantoka amintsika satria misy fandraisana anjara tsika ao anatiny dia misy fandraisana anjara ny mpiaro-nominantoka amintsika ihany koa. Ny zany drafitra zany no natonga ny Banque mondiale efa voalazan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika moa zany tamin'ny alarobia lasa teo manokana vola mahatratra 100 tapitrisa dolara ahafahantsika manatanteraka an'izany. Tsy zay fotsiny fa ao anatin'izany ihany koa dia misy rindran-damina ihany koa sy fomba ampiasana ny vola ao amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny tombom-pitsaboana rehetrarehetra eto amintsika. Zay no resako amintsika voaka malagasy fa mazava ny lalana zorantsika mahakasika ny fomba ahafahantsika miaro amin'ny fomba rehetrarehetra ny malagasy amin'ity ady ataontsika ity. Ny ady ataontsika dia efa lazaina ambenimbeny zany dia misampana amin'ny zavatra maromaro anatin'izany ny fijerentsika ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra, ny fepetra sakana anatin'izany ihany koa ny fampiasantsika ireny vokatra vokarina teto amintsika ohatran'izany CVO plus zay ataontsika tombontsoa ihany koa satria tsika malagasy dia mahita tombontsoa lalina mahakasika an'izany ary ataontsika ihany koa hoezaka ny mahakasika ny vaccine satria mivelatra ihany koa tsika amin'ny fifandraisany any ivelany. Raha mijery ny fivoaran'ny variant delta maneran-tany tsika Andriamatoa Prime Ministre dia ny zavatra hita sy tsapa dia miverina mihiboka amin'izao ny firenena maro any ivelany any akaiky atsika ohatra zao ny Nosy La Réunion dia efa miditra amin'izay hoe fibohana zay ny any Australie tahaka an'izany fa raha ho antsika eto Madagasikara Andriamatoa Prime Ministre mbola tohizana ve ilay hoe fanidinana sisy tany? Voalazanao teo fa mananontany ny firenena rehetrarehetra eran-tany ity variant delta na variant indiana ity zany amin'izao fotoana zao. Raha dimampy folo andro lasa zay firenena 700 no voakasika an'io variant delta io. Amintsika miteny amin'izao fotoana zao efa ny ampy roapolo 720 ny firenena
mbola tahiny tompo moa tsika fa mbola tsy ao anatin'izany firenena zany hatramin'ny omaly. Midika zany fa ny paikady zay ataontsika dia nahafahantsika miaro ny firenetsika, miaro ny vahoaka malagasy. Ny aina dia zava-dehibe ary nametraka laharam-pahamehana zany atsika ny amin'izay fiarovana ambony dia ambony ny ainy vahoaka malagasy zay. Fantatray fa misy fiantraikany amin'ny seha-piariana maro, ohatra ny seha-piariana mahakasika ny fizahantany, izao fepetra anodinantsika ny sistany zao. Kanefa kosa misy manantena atsika raha voarintsika ny tsy idirany io variant delta eto amintsika dia ahafahantsika aingakaingana zany mama zay fipetra ny raintsika zay. Azadino fa sarotro dia sarotro amin'ny vahoaka malagasy ny idirantsika atao anaty ny fiboana lava renireny ary tsy te hiditra amin'izany zany atsika. Ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao miady amin'ity valinaretina ity maka fepetra zay voalanjalanja amin'izay fiantraikan'izay rehetrarehetra zay mba hahafahantsika miaro ny aina aloha ny vahoaka malagasy alohan'ny zavatra rehetra. Ya, ho avelantsika vetivety aloha ny resaka valinaretina Covid-19 andriamato Prime Ministre fa iresaka ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeantsika. Maro ireo vaovao ny famaofao tato anatin'izay 12 andro lasa izay fa ny tena nanaitra ny mpanara-baovao, nanaitra ny olom-pirenena andriamato Prime Ministre dia ny raharaha fikasana hifofo ny ain'ny filohan'ny Repoblika. Raha ny tatitra voarainao amintsika miteny zao manahoana ny fivoaran'ny fanadihadiana momba izay raharaha fikasana hifofo ny ain'ny filohan'ny Repoblika izay. Zavatra mampalahelo ny zavatra misy ary tena zavatra sarotra ny mandinika. Misy trangan-javatra ohatran'izany zay konokononina eto amin'ny firenetsika. Hitatsika fa mirosatsika amin'ny fanatanterahana ny vinan'ny finoana repoblika. Hitatsika ihany koa reny fodrafitrasa maro eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ary vaombelona zany isika malagasy. Saingy ny zavatra mampalahelo dia misy tokoa ary ananana profo zany ny fanirian-dratsy ataon'ny olom-bitsy hifofony ain'ny finoana repoblika. Zany dia manameloka an'izany ny tenako mahalehibe ny gouvernemanta ary manameloka an'izany koa ny gouvernemanta manontolo satria tsy mendrika any Madagasikara itsony zany tranga sy teti-dratsy ohatran'izany. Azadino Baby Stéphane fa ny fikasan-dratsy ohatran'izany dia famonoana ny firenena satria ny zavatra rehetrarehetra misy amin'ny tantaran'ity firenetsika ity dia nahitantsika zavatra mampalahelo ohatran'izany. Zay no iarabako ny filohan'ny repoblika andriamatoa Andry Rajoelina tsy maty fomanaina ary ataoko fa ny malagasy rehetrarehetra miaraba azy ary tena manameloka hitatsika reny fanamelo maro avy amin'ny faritra avy amin'olona rehetrarehetra reny satria tsy mendrika ny Madagasikara intsony zany ary dia mampahery azy amin'ny adidy sy andraikitra zay sahany ary mampahery ny vady aman-janany sy ny fianakaviana ihany koa. Ny zavatra misy dia efa voalaza ny procureur général fa misy olona andian'olona zay nikonokonina iny teti-dratsy iny teto amintsika. Mirosa amin'izao fotoana zao ny fanadihadiana mahakasika an'izany. Misy tokoa ny fanamborana ny olona zay voakasika mba alaina ambava ary ao anatin'ny famotorana tsika amin'izao fotoana zao ary misy manantena ny fitram-panjakana fa ny fitsarana dia amoaka
ny tena marina tao anatiny iny zavatra mampalahelo iny. Mandra-pandry ny valin'ny fanadihadiana Andriamatoa Prime Ministre, misy ny resaka mandeha amin'izao fa misy compagnie pétrolière izay tafiditra ao anatin'ity raharaha ity, misy ihany koa ny resaka mandeha fa misy ihany koa ny ataontsika hoe manamboninahitra malagasy tafiditra ao anatin'ity raharaha ity. Manahoana ny famarinana an'izay tompoko? Ny zavatra tianambara dia tsotra. Raha anao fikasan-dratsy ohatran'ireny ny olona anankiray na vondrona anankiray dia mila olona zany izy. Ary misy karazan'olona izay ao anatin'ny cible ny hoe reto ny olona afaka anatanteraka azy. Karazan'ny olona volazanao teo dia ataoko fa mety ao anatin'ny olona safidiny zareo anatanteraka azy. Ny fanadihadiana no anamafy na mitombona ilay izy na tsy mitombona, fa fantatra fotsiny fa reny teti-dratsy ohatran'ireny dia mila olona. Ny teti-dratsy ihany koa dia mila vola anatanterahana azy. Ary fantatra zany satria tsy mora ny fofony ain'ny filohan'ny repoblika zany. Ary zavatra ohatran'izany mbola eo ihany koa ny fitahian'ny tompo no natonga nafana natsikaritra ny zava-misy ary nahitana ihany koa fa rehefa mitady vola tsika rehetrarehetra nahita tany amin'ny tambazotra sosialy fa misy vola hatrany amin'ny 1 miliara ariary no tratra teo amin'ny olona anisan'ny voalaza fa ny konikonina azy ireny tsy sary-mihetsika izy ireny, tsy film ireny. Aina no zavatra resahana eto, fandatsahana aina ary tsy manana anjara amin'izany isika olombelona. Andriamanitra izy rery no tokony mahita ny tokony ataony mahakasika an'izany. Ary izay no mahatonga tsika tokony andanjalanja ihany ny zavatra resahana. Na tsy mitovy hevitra ara-politika, ny firenena mety tsy tovizana, fa kosa tsy mahasoa ny firenentsika ny ady an-trano ary tsy mahasoa ny firenentsika ny famonoana ny maha iray isika malagasy. Fa amintsika miresaka zao Andriamatoa Prime Ministre, mitodika makaiza ny ayahanareo mpitondra fanjakana? Ny fitondram-panjakana dia manara-maso ny zava-misy. Ny fitondram-panjakana dia mijery tombotsoa hatranatrany ny voaka malagasy. Ny fitondram-panjakana dia manana fitokisana tanteraka amin'izareo mpanao famotorana, manana fitokisana tanteraka amin'ny fitsarana eto amintsika. Avilao ny fitsarana no mitondra ny ataoko hoe ny porofo rehetrarehetra mahakasika an'izany ary ampahafantatra ny voaka malagasy amin'izay ny azony tokony fantariny amin'izay ataoko hoe information mahakasika ny instruction zay. Tsy anjaran'ny Prime Ministre no teny eto inona no adidy sy andraikitra eo amin'izany famotorana sy ny ataoko hoe ny information mahakasika ny instruction ataon'ny fitsarana amin'izao raharaha zao. Tiako ambara fotsiny dia zao, miandry ny voaka malagasy. Miandry ny voaka malagasy amin'ny tena marina, tia lala izy, iny tena marina. Taminy trangan-javatra mampalahelo satria ny fofo ny ain'ny filohan'ny repoblika zany dia loza atambo ho amin'ny firenena zany. Anisan'ny mahaberesaka ny anaty fiarahamonina ihany koa Andriamatoa Prime Ministre ny resaka fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, araka ny fitenenana moa dia hoe roviana vao teraka ambato-pivoaka Andriamatoa Prime Ministre. Efa noresahana ombenimbeny mahakasika an'izany teto ihany koa efa namaly an'izany tsy maninona fa averintsika ilay izy. Ny olona izay manapa-kevitra farany mahakasika an'izany dia filohan'ny repoblika. Izay no lalam-panorenantsika ary tsy maintsy ajaintsika izay lalam-panorenana izay. Efa fantatsika fa miroso tokoa tsika amin'ny fijerena tombanezaka
ny mpikambiny gouvernemanta anatin'izany tenako ary ny filohan'ny republika dia mametraka mazava tsara fa rehefa tonga ny fotoana zay anitsinana novana ny gouvernemanta dia aditsy andraiky ny tanteraka izany rehetrarehetra zany tokony andry ampitoniana itsika betsaka ny ataoko hoe raharaha maro zay tsy maintsy tantanina amin'izao fotoana zao ny zavatra resantsika vao teo ny mahakasika an'izany ihany koa ny fiainan'ny vahoaka no andavanandro ny zavatra misy any amin'ny atsimonosy ty valina retina ty ny fijerena ny fampandrosoana ny firenena hatranatrany dia aditsy andraiky ny mpitondra ihany koa zany ataoko fa rehefa tonga ny fotoana dia mandray andraikitra amin'izany filohan'ny republika. Zay no resadresaka manodidina ny raharaham-pirenena zay nilana valiteny sy fanazavana avy aminao Andriamatoa Premier Ministre fa hiverina amin'ny valanaretina resaka valanaretina Covid-19 tsika manao indray ara ny toromarika ho an'ny 15 andro manaraka izay ampiarina eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara. Iny ary ataoko fa tsara no mametraka fa tamin'ny zoma lasa teo dia nandray ny hevitry ny lehibe ny androm-panjakana ny fitondram-panjakana araka ny andiny fa raika ambiny enimpolo ny lampanorenana moa mametrika an'izany tao anatin'izany fandraisana ny hevin'ireo lehibe ny androm-panjakana ireo ny filohan'ny antenimerindolona ny filohan'ny antenimerim-pirenena filohan'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana taorian'izay moa nandray ny didimpanjakana ny amin'izay anoizana ho amin'ny 12 andro manaraka indray ny amena ara-pahasalamana eto amintsika isika amin'izao fotoana zao toy zany ny amena ara-pahasalamana mandritra ny 12 andro dia manatitra ihany isika fa tokony ajaina trany ny fipetra ara-pahasalamana mba hiadina fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 eto amintsika indrindra manantanina eto amintsika ny variant delta ity mbola misokatra trany ny CTC 19 ao amin'ny village Voire satria hitatsika fa amin'izao fotoana zao mbola mandray olona any amin'ny 15 any zao ny olona marary ao amin'ny village Voire ny famorem-bahoaka dia voarara ka tsy mihoatra ny 700 ny olona mahakasika an'izany ao amin'ny distrikany Antananarivo renivohitra ny Atsimondrano ny Avaradrano ny Ambohitra Atrimo ny Antsirabe voalohany ary ny Fianarantsoa ny fitondrana ny razana voamarina fa matin'ny Covid-19 dia mbola tsy azo atao ihany koa ary fantatsika fa ny fandevenana ho an'ireo izay lavo ny Covid-19 dia tanterahana ny andron'iny ihany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandeha mandevina mbola tsy azo atao ny famadina eto amintsika mahakasika ny fandaminana ankapobeny mbola manankery ny couvre-feu manomboka amin'ny Sasakalina ka hatramin'ny Fitora Maraina amin'ny distrikany Antananarivo renivohitra ny Atsimondrano Avaradrano ny Ambohitra Atrimo ny Antsirabe ary ny Fianarantsoa mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana na boîte de nuit amin'ireo distrika voalaza anankenina voalaza teo mbola tsy azo atao ihany koa ny mikarakara lanonana ankalamanjana amin'ireo distrika ireo ankoatran'izay moa dia afaka atao ny fikarakarana lanonana ankalamanjana ny fipetra manaraka dia mbola mikatona ny sidina fitateran'olona avy any ivelany afa-tsy ireo sokajiny olona zay efa varitry ny filan-kevitry ministra mbola mitohatrany fisokafany sidina anatiny zay atsoroany tsaradia araka ny mahazatra moa ora 3 alohan'ny fiangana dia manao fitiliana ny test antigénique iny vato ohatran'izany koa rehefa tonga avy any amin'ny faritra ka miditra eto Antananarivo iny vato ny mpandeha ireo fipetra rehetrarehetra ireo dia azo ataony ny gouverneur maka fipetra fanampiny hafa rehefa hita fa ilaina zany fa kosa tsy maintsy fandinina mialoha zany amin'ny ministère misanany atitany sy fitsaram-pahefana amin'ny ankapobeny zany
ny fipetritra zay nisy teo aloha mbola voatazona amin'izao 15 andro manaraka zao. Ya, dia izay zany ny fipetritra izay ampiarina eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara atao anatin'ny 12 andro manaraka ao amin'ny fisoko hatrany moa ireo tena nisongadina atao anatin'izay dia hoe mitohy ny famehana ara-pahasalamana ho an'ny 12 andro manaraka tsy mihoatra ny efajato ny olona afaka mivory ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Antsirabe ary Fianaratsoa ary mbola tsy azo atao ny famadihana ary ankoatran'izay mbola mikatona ny sidina makany ivelany akoatra ireo olona mahazo alalana. Izay no teboka lehibe nisongadina Andriamatoa Praiministra fa hamarana antsika ny fandaharana inona no afatra avy aminao ho an'ireo mpijery antsika amin'izao hariva izao. Misaotra indrindra Baby Stéphane amin'ny fanomezana tokoa fitenenana hamarana antsika zao dinika ary tafa ho an'ny vahoaka malagasy zao. Isaorako aloha anao, isaorako ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra nampita zao fotoana zao any amin'ny vahoaka malagasy. Eto dia manararaotra ihany koa miarahaba ny ray aman-dreny, dadilahy, na dady, na ny bebe, na ny dady satria andro napetraka natokana ho an'zareo ihany koa ny andro anio ary ataoko fa rariny tokoa satria fianakaviana ray moatsika malagasy ny fampiarabantsika ary atsovantsika manokana ny ray aman-dreny tsika rehetrarehetra mahakasika an'izany. Miarahaba ihany koa ny zanaka malagasy satria fotoana zao ihany koa no iarabako zareo satria vitany CPE, vitany BPC dia hiala sasatra zareo ary mbola mampahiratra ny tanora malagasy zay anao ny baccalauréat. Ny tena maranako azy dia ny firenetsika dia mbola miady amin'izao valina retina zao ohatra ny firenena rehetrarehetra eran-tany. Voalazanao teo Baby Stéphane fa miverina mioboka ny firenena maro eran-tany amin'izao fotoana zao. Ny any Europe manokana hitatsika mahatratra any amin'ny 5,000 isan'andro ny tranga vaovao hatrany amin'ny 25,000, 20,000, 25,000 amin'ny firenena Europeana ny tranga vaovao isan'andro. Zany dika fa mbola tsy vita zao ady atao avalina retina zao dia manentana hatrany tenako ho amin'ny vahoaka malagasy mba hanaja ny fipetra sakana rehetrarehetra mba ahafahantsika tena hiady ary andresy tanteraka zao valina retina zao. Zay rehetrarehetra zay dia mila firaisan-tsaina zay, mila fandraisana andraikitra zay, mila fitoniana ihany koa ary maniry ny fitondram-panjakana zay tarina Andriamatoa Filoha Republika mba iraisaina hatrany atsika, iray fo hatrany atsika amin'izao ady ataontsika zao ary tsy rebirebe ny zavatra hafa fa hifantoka tanteraka amin'ny fijerena ny masoa ny vahoaka malagasy isika. Dia ihany koa nanaovako samitsara sy maiva ny vahoaka malagasy manontolo. Ya, tapitra ny fandaharantsika isaorana ianao Andriamatoa Praiministra nitondra izay toromarika sy tsara ho fantatra izay. Isaorana ihany koa ireo niara-nisahala tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity.